Faly miarabantsika tsirairay avindray tratra ity alatsinainy maraina fa 8 volana aogositra ity mitsotra isika mbola nomeny an'izao maraina izao hatrany fa tsika mandray ny teniny inderatsika amin'ny mofinainana io dia vavaksika Jehovah Andriamanitra io irina era-po era-tsaina ny mba ankairezanao anay eto amin'ity fandaharana ity mangataka aminao ny fanetsianao feny mangataka aminao ihany koa mba anongila tsofina ary heno fitarana anay mangataka aminao anavaonay manjaka riva mangataka aminao mba mangy ary toetra mihitsy amin'ny ankonina tsirairay avy tafio ny herinao izahay ary ankairezo hatrany mba tsy ravolefona satria efa nomeno ny fandresena tonona sengatany aminaran'i Jesosy amen. Raha teny mofinainantsika androany dia manao ny lesona lehibe indrindra avy amin'ny zavaboary Lala amin'ny Joba 2:7 sy ny 10 manao hoe iza ny tsy mahalala raha mandinika ireny zavatsy ireny fa ny nanao an'izany dia ny tanan'i Jehovah izay mitana ny ain'ny zava-mananaina rehetra sy ny fofinaina ny olombelona rehetra amen. Arak'izany dia efa mahazo fahalalana avy amin'ny mpampianatra sy ny boky ny ankizy sy ny tanora aoka izy ireo isitona lesona sy hamantatra ny fahamarinana ao anatin'izany. Ametrao fanontaniana ny amin'izay lesona tsoahana eo am-pikarakarana ny zava-maniry izy ireo. Rehefa mijery ny tontolo manodidina izy dia antanio azy ny antony nampitafiana an'Andriamanitra ny tany ny sy azo loko tsara tarehy samihafa. Ampianaro izy ireo ahita ny porofo eny amin'ny natiora rehetra eny fa mihevitra antsika tokoa an'Andriamanitra ary manao ny zavatra rehetra ifanaraka amin'izay ilayntsika sy mahasamatra antsika izy. Izay mahita ny asa tanan'ny rainy any an-danitra eo amin'ny natiora sy mahita ny soratanan'ny tompo eo amin'ny arena sy ny fahatsaratarehan'ny tany no afaka isitona lesona lehibe avy amin'izay manodidina azy sy handray ny asa lehibe ataon'ireo. Izy rehetra no afaka takatra amin'ny fahafenoany ny lanjan'ny avoana ny alalin'ny lohasaha ny renirano sy ny ranomasina ary mandray izany fanehoana ny fisainan'Andriamanitra manambara ny mpamorona izany. Tokony hampirisika ny ankizy hitrandraka eo amin'ny natiora ireo loha hevitra maneho ny fampianaran'ny Baiboly. Tokony hojerena eo amin'ny natiora sy ny soratra masina izay maneho an'i Kristy rehetra ary ireo izay nampiasaina ny hohona ny fahamarinana. Amin'izany no ianaran'izy ireo ahita azy eny amin'ny hazo sy ny voaloboka, eny amin'ny lili sy ny raozy, eny amin'ny masoandro sy ny kintana. Azon'ireo ataony mianatra miaino ny feony eo amin'ny hiran'ny vorona, eo amin'ny fiofaofan'ny hazo, eo amin'ny vodonan'ny kotroka ary eo amin'ny feonkiran'ny ranomasina. Ary amerina ny lesona sarobidy amin'izy ireo ny zavatra rehetra ao amin'ny natiora. Tsy ho toera manirery sy feno fahoriana intsony ny tany ho an'ireo izay mifankazatra amin'ny Kristy. Ho fonenan'ny rain'izy ireo izany feno ny fanatrihan'ilay nonina teo amin'ny olombelona fahiny ary aoka isika ray aman-dreny hayatsapy izany ihany koa ka ho resy lahatra tokoa fa na mandeha zavatsarotra ara na mivaova ny fiorojohatry ny ranomasina ny hatsaran'Andriamanitra kosa dia mitoetra manjakariva amen. Ry Tompoandriamanitra eo mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany mangataka aminao izay Tompo mba ahita ny fahatsaranao amin'ny zavatra rehetra hifaly indrindra noho ny fisianao eo amin'ny fiainanay ary aoka izany tokoa ny reharehanay ka ampianarinay ihany koa amin'ny ivon'ireo ankonanay ny zanakay rehetra eny amin'ny natiora eny dia akalesona izahay fa miahy anay amin'ny fahafenoana tokoa ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy amen.